Iarako malala ho amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Miteny Andriamanitra. Miteny Andriamanitra. Zany no misongadina amin'ny nofinainantsika anio. Ato amin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany toko 7, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7. Miteny Andriamanitra. Niteny tamin'ny Solomona mpanjaka fa izay Andriamanitra, ary miteny amintsika mandraka ankehitriny ihany koa. Fa izay dia nanana anjara manokana Solomona niaino an'Andriamanitra indroa miataona. Ny anankiray voalohany tamin'ilay nangatahany Solomona fahendrena tamin'Andriamanitra. Tatsika sy haitsika tsara ny tantara izay niseho tao amin'ny tendrombohitra Gibeona fa izay. Ary eto indray dia niseho tamin'ny Solomona Andriamanitra rehefa vita ny tempolo sy ny lapan'ny Jerosalema. Ary dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny Solomona mpanjaka ny sitrapony. Azavaina tsara eto fa ity fisehon'Andriamanitra tamin'ny Solomona mpanjaka ity dia valiny izay resaka nataon'ny Solomona tamin'Andriamanitra fa izay. Valin'ilay vavaka izay nataon'ny Solomona tamin'Andriamanitra fa izay. Midika zany fa miaino Andriamanitra, miaino vavaka Andriamanitra, ary mamaly antsika amin'ny fotoanana izy, mamaly ny vavaka azy ataontsika. Eto ary, raha miseho Andriamanitra miteny, dia miteny manambara ny sitrapony izy, manambara ny amin'ny izay hitsiny andehanan'ny olona amin'ny fahitsian'ny sy ny fahamasinana, hitoeran'ilay trano izay nahorona tamin'ny anaran'izy Andriamanitra, amin'ny fahamasinana izy Andriamanitra. Fa etsakilan'izay koa dia miteny Andriamanitra ny amin'ny hiverenan'ny olona amin'Andriamanitra indray. Miteny Andriamanitra ny amin'ny hanaran'ny olona ny didiny Andriamanitra sy ny lalàny. Ny hanarin'ny olona ny Andriamanitsisy fa hiverenany amin'Andriamanitra ilay tombo sy mpamonjy. Zany hoe zany, isaky ny teny amintsika Andriamanitra dia maneho amintsika mandrakariva ny sitrapony. Isaky ny teny amintsika Andriamanitra dia feo miantso atsika hiverina aminy hatrany no ataony. Andriamanitra miantso atsika hibebaka. Andriamanitra miantso atsika hanaraka ny didiny sy ny lalàna. Andriamanitra tsy te hampanaraka andriamanikafa atsika. Zany no Andriamanitra miteny amintsika. Arak'izany, matoa Andriamanitra miteny dia tiany ny olona hiaino ny sitrapony mba hanaraka amin'ny fahamasinana ny lalàna, ary ahatonga ny olona hanaraka azy Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy manao rediredy na miteny anoany foana ka miteny izay ampitenena antsika azy. Tsy ampitenenina Andriamanitra fa miteny amintsika. Tsy isika no anetsika an'Andriamanitra na hampiteny an'Andriamanitra sanatrian'izany, fa Andriamanitra no miteny amintsika, manambara mazava ny sitrapony amintsika. Eto zao dia hitantsika fa raha miaino an'Andriamanitra marina isika dia ho lavitry ny loza, ho lavitry ny fandringanana. Ombantsika Andriamanitra raha miaino azy isika.
fa raha sanatry kosa manetsy tadiny amin'Andriamanitra isika ka tsy miaino an'Andriamanitra, dia izy kosa analavitra antsika ary mety ho tonga any amin'ny lalan-diso sy ny lalan'ny fahaverezana mihitsy aza isika. Ilay Andriamanitra miteny, Andriamanitra mamerina antsika ho ao aminy, Andriamanitra miteny, Andriamanitra mitaona antsika hanaraka ny sitrapony. Mazava ary avako ny ambaran'ny soratra masina fa miteny amintsika amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra mba hiainontsika ny didiny, hiainontsika ny lalàny, ny hampiverina antsika ho ao aminy indray, ny hahatonga antsika anana izotra amin'ny lalan'ny fanenenany ka hitodika amin'Andriamanitra marina. Zany no antso ataon'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra tsy miteniteny foana, Andriamanitra tsy manao kabary ambony vavahady, Andriamanitra tsy manao fampanantenana pokaty, fa ny tenitenenin'Andriamanitra dia ny antso ny olona hiverina aminy. Zany no antso nataony ireo mpanompon'Andriamanitra marobe tamin'ny alalan'ny mpaminany, tamin'ny alalan'ny mpisorona, tamin'ny alalan'ny apôstôly, ary amin'ny alalan'ny soratra masina ankehitriny izay endrika vaovao itenenan'Andriamanitra amintsika, teny izay miantso antsika hiverina aminy. Andao ary havako hazoto hiaino an'Andriamanitra, hiaino ny antson'izy Andriamanitra hiverenantsika aminy indray, indrindra amin'izao andro farany izao. Amin'izao andro farany izao mba tsy ho variana sy sondriana ny amin'ny fiainana andavanandro sy ny amin'ny fiainan'izao tontolo izao fotsiny isika, fa mba hahatsiaro hiverina amin'Andriamanitra marina tokoa, indrindra ao amin'ilay Jesosy ilay efa tia antsika ka nanolotra ny tenany ho avitra hisolo antsika. Andeha hiveriny fa raha ny zanaka no manafaka antsika dia ho afaka tokoa isika. Dia n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Misaotra sy mideranao zay Tompo fa miteny aminay ianao, tsy izay ihany no miteny, tsy izay ihany no manandratra vavaka miresaka aminao, fa ianao koa dia manambara mazava ny sitraponao aminay, miteny aminay, miantso anay hiverina, hibebaka aminao. Ankehitriny izay Tompo resy lahatra ny filazantsara dia indro manatona anao amin'ny fanetretena, manatona anao Andriamanitra sy manatona ny azo fijaliana le lalan'ny famonjena ho anay. Dia misaotra Tompo, ary ankehitriny eo anatrehan'ny fandalovan'ny andro ratsy izay manano tamina anay dia mivavaka izahay Tompo, arovy ny tena fofanahinay, arovy ny fanananay sy izay kamo itoeranay, arovy amin'ny ratsy rehetra, omeo ny sakafo sahaza anay isan'andro izahay, omeo anay izay hohanina izay hosotroana, ary tsy anana iazahay ao aminao. Ilay Andriamanitra mihevitra anay, anarina ny fiainan'ny tsiraray avy ianao, ampifantoka sy ampibanjina izao herinandro vaovao izao indray, dia omba ny tsiraray eo ambany fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.